Ho fanampina ny faculté de théologie sy Ambatonakanga sy ireo mpifanao aminy kosa dia nisy ny foto-drafitrasa izay namboariny sehatra teolojika laika ho azy ireo notokana tamin'ny fomba ofisialin'ny sabotsy teo moa ity foto-drafitrasa ity. Ny faculté de théologie protestante Ambatonakanga dia iray amin'ireo toerana fanomanana mpitandrina efatra amin'ny FJKM. Ny ankamaroan'ireo mpiomana moa dia manana ny vady aman-janany, koa fanohanana azy ireo ary dia naorina ny toerana fitaizana ireo zazakely zanaky ny mpianatra sy ny mpandraraha ao. Ankoatra ny fitaizana dia misy ihany koa ny fanomezana sakafo ho an'ireo ankizy taizana ireo, ka isan'ny fitaovana ilaina amin'izany sy ny fitaizana ny sakafo ao an-dakozia. Izany indrindra no nahatonga ny sehatra teolojika ho an'ny laika nanamboatra efitra iray atao lakozia sy fandrahoana sakafo nisy edela rahateo dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny 2020 volana marsa teo ary ity lakozia ity ary nitarika ny fitokanana izao foto-drafitrasa izao ny sojaben'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Marina fa mbola tafiditra ao anatin'ny tsangabaton'ny fankalazana ny 20 taona ny niorenan'ny setela ihany koa ity hetsika ity. Fa ny faculté de théologie protestante Ambatonakanga izay mikarakara hetsika koa amin'ity taona ity dia ny fankalazana ny 30 taona nahampitandrina ny pasteur Ratolojanahary Honoré izay mpampianatra ao aminy. 30 taona izay ny nahampitandrina Andriamatoa Ratolojanahary Honoré mpampianatra tao faculté de théologie. Koa fifaliana ho anay tao faculté de théologie ny mampafantatra ny fiangonana manontolo sy ny fiangonana rehetra ny havana mahatsakaiza rehetra mba hiara hideran'Andriamanitra amin'izany tsingerin-taona izany. Pasteur Honoré moa dia izy no azo lazaina hoe sanga tamin'ireo mpianatra niara-nianatra taminy. Izy dia tao amin'ny andiany voalohany atao amin'ny faculté de théologie ary voalohany mandrakariva izy tany am-pianarana tamin'izany fotoana izany. Fa mivoaka izy dia niasa tany Ambatomanga tany sy notabarin-tany Ambatomanga. Rehefa avy eo izy dia nanao talen'ny collège théologique tamin'ny Fianaratsoa. Rehefa avy eo averina teto Antananarivo mitondra fiangonana dia nampianatra tao amin'ny faculté. Koa fifaliana ho anay indrindra riavana mizara izany aminareo. Manasa anareo mba tonga amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Misy fotoana lehibe ny amin'ny zoma 20 mars ho avy izao amin'ny 120 sasany izay atao amin'ny FJKM Ambatonakanga. Isy araka izany ny fanompoavavahana fanokanana sy fanokafana izany fankalazana izany ny zoma 20 marsa zao ao amin'ny FJKM Tranova Ambatonakanga. Iantsoana ny kristianina rehetra tsakanavaka izy ity indrindra fa ireo rehetra izay nandray fahasoavana tamin'ny alalan'izay ny mpanompon'Andriamanitra izany hanomboka amin'ny 12 sasany atoandro moa ny fanompoavavahana amin'ny zoma io. Eto ny fotoanantsika Douglas Tokovavy isaranao tsy nasaraka tamin'ny fahitalavitra ma TV mamy fotoana anao ny rapitso ny tenako miraka ny veloa mandrapitafa ao amin'izay indray ary.